Izy roko ma katolika musulmane hoe Andriamatoa Paolo Raolonarivo sy Islam izy mazava loatra moa zany no sady kandida ihany koa enivony boriboritany voalohany. Izaho irery ihany no sa nanao fianianana teo anatrehan'ny Korana fa hitandro mandrakariva ny fahamarinana tsy azo atahorana fa hijoroana izany fitandrona ny fahamarinana sy ny fiarovana ny vahoaka izany. Araka izany dia ilaina ny fifankatsiavana ny firaisan-kina mandritry ny andro iainana ary indrindra amin'ny fotoana rehetra izay iainana ny zanak'olombelona. Hoy izy teo ampiatrehana ny famaranana ny Ramadan tamin'ity taona 2024 ity. Mariana Mo fa kandida tsy miankina eo anivon'ny boriboritany voalohany Paolo Raolonarivo. Eka araka ny teneniko moa zany zareo minasa ny teny hoe katolika musulman satria katolika ny tena mbola kely dokitabately fa rehefa lehibe de converti en musulman ary azo atao zany ny conversion zay satria inona ny antony ny finoana musulmane de finoana misy discipline ihany ny sasany fa misy discipline de miampy raha indray zany zavatra fady karaha mahatandrina le fady aloha de tsy ny zavatra haramo de zay no ny base le finoana. Faharoa anatin'ny finoana musulmane no misy ny fahendrena fa lainga ny teneniny sasany hoe manao herisetra ny mpino silamo fa farany teo zany anao pèlerinage tany Abu Dhabi tany ahitaran'izao tontolo zao moa azafady de ny soratra voalohany vavadiny dira de tolérance paf zay ny soratra zany hoe ny finoana silamo zany isan'ny finoana mandalana zany fifankatiavana sy fandeferana zany fa kosa misy ny adimasina de adimasina ny ataotsika io mijoro ny zao ny manahirana ny vahoaka de tsy atahorana an'izany izy tena zay fa satria tena sahirana marina ny vahoaka araka ny sorata tao androany de miteny ny imam atao hoe salamin'olombelona rehetra ny mpino silamo mety misy ny manivaka kely mety misy ny fa ny akamaroany de matahotra ny Allah sy ny mpaminany Mahome ary tsy hanao ratsy eto amin'ity firenena ty raha tadidinareo tamin'ny fametrahana ny tarakasy atao tarakasy napetraka filatsana fidina de niozina tamin'ny Korana na zavatra fady zany ary zavatra mahery vaika fa tsy hangalatra ny any vahoaka tsy hanao hadalana eto amin'ity Madagasikara ty tsy hanao ny zavatra tsy mety nataony sasany fa hanao ny zavatra mety ka amizao Eid Mubarak zao de miara haban'ny mpino silamo rehetra miara haban'ny vahoaka malagasy rehetra satria fa fety hitambarana izy ty mataona atao jour férié andro tsy asana dikan'izay zany de mandala ny antsena hoe économisme sika fa aza mifandoto finoana fa minoany azy raha pitsy afaka pitsy ho tonga ny alamadybe zay fetiny malagasy koa fetin'ireo mpandala ny fomban-drazana de ajaitsika koa ny alamadybe sahala amin'ny anajantsika ny Christmas sahala amin'ny anajantsika ny Pâques sahala amin'ny anajantsika ny Pentecôte sahala amin'ny anajantsika zay de ajaitsika koa zao ny Eid Mubarak de am'izay fotoana zay zany raha ihany ny vavahany eto raha ihany Andriamanitra de raha ihany no fahendrena tokony toavy ny vahoaka malagasy de ny fifankatiavana ny fifandeferana mba hisian'ny filaminana eto amin'ity firenena zao de manao ny carême ny katolika fa ny finoana silamo de manao le Ramadan mafy hoan'ny olona zatra goûter sy zatra mihinana atoandro ny Ramadan fa jereo ny tanjatsaina ny reto mpino silamo reto ny antony anaovan'ny Ramadan de mba hanadiovanao ny tenanao satria maha-olombelona zay mety nanao adisony anao mety misy zavatra tsy nety mety misy adiady tamin'ny fianakaviana mety mandeha tany mety tsy lafaka miloloalanitra mety olena fa famafanan'izay rehetra zay no nanaovana an'le Ramadan mba mifehy anao mifehy sady mivavaka amin'ny Allah mandritra n'izay 30 andro zay karaha fa vitanao le fivavahana de madio zany ny silamo rehetra am'izao fotoana zao de izay fahadiovana zay nefa tsy tokony ao manatin'ny Ramadan ihany no hidio fa mandritra ny andro iainana satria zay no sitraky Allah. Mikasika an'ilay fifehezana teo ny fifehezana mandritra ny 30 andro mikatroka tsara izy iny ary isorana ny tompo fa vita soamantsara omaly zay 30 andro izay izy moa somary ataoko entre parenthèse kely ny fanazavana n'ilay fifehezana ny fizotrana isan'andro dia manomboka mangiran-dratry mijanona ny fihinanana sy ny fisotroana na de goty kely aza tsy azo ampidirina any anatin'ny tenda de mitohy zany juska amin'ny miletrika masoandro rehefa tafalentaka soamantsara ny masoandro
dia miverina amin'lonya ny fisakafoanana, ny fisotroana ary ny firaisana aranofa amin'ny vaty. Zay zany aloha raha somary atsitika kely le izy. Mandritra ny 30 andro isika teo zay faharetan'izay tapitra ho maty. Androany manomboka n'indray dia miverina amin'loha indray amin'ny atoandro zay fisakafoanana zay. Ka ny mitombo ny fitezam-panao an'ny Pensilamo taorian'ny fifehezana ataony 424 ho ny nambaran'ny communauté musulmane sunnite de Madagascar sy ny fanazavana nentin'ny Sheikh Haruna. Na izany na zany dia mitondra ny anjara birikona amin'ny fampandrosoana ny firenena ny Pensilamo. Ny tompony asa sosialy izay masona toy ny lafo ny fotodrafitrasa manaprovizany fananganana dispensaire ny sekoly sy ny sehatra maro samihafa. Misy Pensilamo izay milatsaka solomavim-bahoaka mba hampirofo izay anjara biriko amin'ny fampandrosoana izay. Ny tafanifanovan'ny Sheikh Haruna nandritra ny famaranana ny Ramadan. Izareo moa zareo ao anivony communauté musulmane sunnite de Madagascar. Ray volana andalovana volana Ramadan mazava loatra fa mitombo zany le fitaizana le Pensilamo amin'ny tokony ataony na amin'ny fiarahamonina izany na amin'ny fanomporan'Andriamanitra izany na amin'ny fanatsarana ny sy fampandrosoana ny firenena. Anjara toeran'ny Pensilamo tsirairay moa zany voalohany tsy manadino ny Pensilamo isaka izy mivavaka mangataka foana fitahiana ho an'ny mitondra sy ho an'ny ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Manarak'izay ny Pensilamo dia mety misy ireo candidat Pensilamo izay mirotsaka mitanjona amin'ireny tsy hoe akory ny mety toerana loatra fa mba miezaka mitondra anjara biriky izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny zavatra anjaran'ny Pensilamo zany androso kokoa ny firenentsika ary mitsara kokoa ny firenentsika ary ena ny fahantrana ary itombo bebe kokoa ny fisiany asa. Zany hoe ny tena misongadina moa zany dia hoe miezaka zany ny Pensilamo mampitombo bebe kokoa zany ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy fanatonan'Andriamanitra. Santionana raha remarquena aloha zany tamin'ny fotoana tia ny tombo avoeny zany ny fanampiana ara-sosialy izay nataon'ny Pensilamo teto Madagasikara. Dia hoe ny fikambanana resaka ny fikambanana rehetrarehetra Pensilamo eto Madagasikara saka nanampy daholo na volana Ramadany natao alohan'ny Ramadany ary mbola hitombo zany zavatra. Manarak'izay ny fotodrafitrasa ihany koa ny tombo betsaka satria ao ny ohatra falinana tsangana ao eto Tananarivo moa zany efa misy anankiray tsy hoe la misokatra any amin'ny province efa be dia be ao koa moa zany ny dispensaire natsangana ny sekoly natsangana be dia be zany zavatra izany manerana Madagasikara. Aorianan'izao hidi zao moa zany tsara fantatsika ary fantatsika moa zany fa ny Pensilamo moa zany vavaka foana indimy isan'andro ary ny fanatonan'Andriamanitra tsy misahatra ary aorianan'izao fety zao moa misy fety anankiray aorianany roa volana. Nankasitraka ny fitondram-panjakana ny fanomezana ny anjara toeran'ny Pensilamo ny FSM na fikambana ny Silamo malagasy araka nambarana Andriamatoa Absoar Said Arsène midiky izany rehetra izany fa dia miaina ao anatin'ny tontolon'ny firaisana tanteraka Madagasikara hoy ny fanazavana. Na izany na tsy izany dia tsy nandalo fotsiny ny famaranana ny vanim-potoana ny fifehezana ho an'izy ireo fa nisy ny tolo-tanana amin'ny alalan'ny fanomezana ny men'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministre Augustin Andriamananoro ary nisy ihany koa ny fanapohana afomanga midika famaranana izany vanim-potoana ny Ramadan izany. Na izany na tsy izany dia ny raso ny Pensilamo rehetra ary ny malagasy mba hiaina ao anatin'ny fifankatiavana Andriamatoa Absoar Said Arsène atao anatin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Izay ivona moa fa ny 570 ny vahoaka malagasy no Pensilamo raha ny oety Madagasikara no asiteny. Iny tokoa androany ny alarobia 10 aprily 2024 sy roarivo ny Eid al-Fitr izay nomeny fanjakana tsy asana nefa Sakarama noho ny fety ny fifadian-kanina na Eid al-Fitr no an'ny Pensilamo dia manana tokoa fa tanatiny ny 30 andro tanatin'ny volana Ramadany dia nanao iny fanompona lehibe dia ny fifadian-kanina izay ny Pensilamo ka izy iny dia tsy hoe natao hoe mba hoe fafinaretana fa kosa dia misy tanjona lehibe no natonga iny ny fifadian-kanina tamin'ny volana Ramadan zany.
tsika olombelona dia noa fototry ny fiainana eto ambony tany ka nia resaka fidiovana ara-panahy ilaina zany satria atsika no tompon'andraikitra zavatra tena tanjona takina amin'iny ahoana no atonga ny olombelona ray ho tompo-tenany tompon'andraikitra tsy misy manara-maso azy ka izy no mahay nataony izy no mahatsapa fa hoe mbola misy adidy lehibe zay iandraiketany zay ilaina azy eto amin'ity tany iainantsika ty ka izay no nampitaina tompontsika Andriamanitra tamin'ny atsika zanak'olombelona mba atonga atsika ho tonga lafatra eto ambony tany ka dia hitarika nytia tany tia amin'ny zay ilain'Andriamanitra azy. Eto ny tenako dia amin'ny mahafogan'ny fikambana silamo malagasy dia miarahaba ny mpino silamo rehetra sy ny voaka malagasy tratran'izao andro lehibe zao. Aingany mba hitondra soa sy ny tsara eto amin'ny firenentsika iny ny vavaka rehetra izay nataony mpino silamo. Indrindrandrindra moa atsika eto Madagasikara dia mila ny fandriampahalemana, mila ny fitaizana ara-panahy zany mba atonga atsika ho hiada-pinatra eto amin'ity firenena malala antsika ty. Ary dia mankasitraka mankatelina ny fanjakana nanome zany andro roa fetin'ny silamo zany ka dia mankasitraka anareo